Potratrika anatrehany voninahitritsika menakavy akory aby tompoko fa ny miarahaba daholo ho antsika rehetrarehetra tsisy akanavaka zao tsy mijanona mesazy ary le zavatra ataotsika zany matetika misy karazana ohatrany hoe olona efa miandry an'le zavatra hoe fotsiny tsy afianako zany fa ty resaka ho resahantsika ty efa tany amin'ny 2 taona lasa tany amin'ny taona 420 sy 20 nisy nangatakatamiko hoe mba ataovy io émission io fa ny olako tam'izany dia fantatro hoe idona mirindana fotsiny satria izy menakavy daholo no miara mifarimbinao ary izy mianakavy miara misolitika ao manao saloboko manao ka raha ohatra ako andeha hanao émission amoaka ny zavatra tokony tsy mbola hoe matotra tsara na hoe tsy mbola fotoanany dia à la limite imezan-dralahy fotsiny am'izao fotoana zao tonga ny fotoana ary isaolana be dia be amin'ny filoham-pirenena mihitsy satria mila fasahina ny teniny nanao an'iny intervention iny tsara ihany mba mifamepetra isika zany mba ampahafantarina anareo ny zavatra miseho sy ny zavatra mety hiseho dia amizay mba mahafantatra anareo hoe ahoana sy ahoana ny tena fandehana. Rehefa nanenjika ny karana vitsivitsy zay nanao inona re zany ny filaza zany hoe fanararaotana mihoapapana ny fandraharahana teo amin'ny firenena le hoe mangalatra volam-panjakana manko mila definisiavana tsara fa le manararaopaty ndao zay nga nilazana azy rehefa nanomboka anio Andriamatoa Marc Ravalomanana dia tany amin'ny 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 tena soutenirana azy daholo isika menakavy na izaho mpanohatra raha tamin'izany andro zany satria izaho zany tena tsy afianako fa nanohatra ny Ndangà Ravalomanana nanomboka ny 2003 21 mars 2003 napidina olona teny an-dalambe tamin'izany dia mitohany moa tsy lazaiko fa nampanohatra ary zaho tamin'izany dia nakatoaviko tsy hoe nakatoaviko nakasitrahako ny mesura mikasena n'le fanararovana faty le manararoatra be fahatany zany tena hoe misy abus zavatra rehetrarehetra ataon'reto karana vitsivitsy reto nakasitrahako zany ary i domaine io tsy nikitika an'io mihitsy aho fa au contraire ary anisan'ny tena naprisika hoe raha io kosa aloha dia tsy miady hevitra amin'ny filoham-pirenena zay ne le zavatra io au passage zany mananatra ny olona mpanohatra amin'izao fotoana zao hoe rehefa misy mety ataon'le mpitondra ary zay maha-crédible ny hoe mpanohatra méthodique na constructif sy ny hoe mpanohatra fahatany fotsiny le mpanohatra fahatany manko hoe na mety na tsy mety de ndeo zatsy izy ary reny mifaratra any amin'ny hoe
Satria à un moment à un autre ianao tsy maharaka an'le hoe cohérence na le discernement amin'ny zavatra ataonao dia lasa tsy manaraka anao ny opinion fa ny sasany ary mezany fotsiny ianao very eo anaty fanoherana jamba amin'ny fanoherana fotsiny eo anao na hoe jamba amin'ny taolana fotsiny eo fa ilaina mihitsy le mahay mahatsapa zany hoe misy mety kosa zany ataondra valimanana zany io kosa ndray matofilo raha io tsisy edikevitra raha malagasy ray manontolo ny ady amin'io profony zany rehefa nanao anareo am'izany fa tsy mijanona ny antso profony zany rehefa nanao dialogue présidentiel Andriamatoa Marc Ravalomanana ny taona alohana ny 2008 angambany izay dia anisan'ny invité ny tenako ary mba gaga ary za tamin'izay hoe ha efa manomboka ao tsara ny Ravalomanana zany satria tsy afenina fa tsy maintsy nametraka ny asoara amin'ny pouvoirany izy nanomboka 2003 jusqu'hatrany amin'ny 2008 ary efa tsapany angambany hoe mipetraka tsara izy zany nefa teo nanomboka nozongozona dia ny invité-ny tamin'ny dialogue présidentiel 2008 fa ity zany ny tiako hitaritana ny saintsika menakavo hoe rehefa nandeha zay zavatra zay iretsy adova lava orona na hoe bory satroka manamboly ary reo mahay mirahina na vitsy raha hoe rehefa tonga ny occasion ka hoe ho aongana ianao dia miaraka misaoty eo anatin'le train efa fanonganana daholo izy menakavy dia aongana ianao manome vola mihitsy izy menakavy tokony ho fantatritsika zany hoe tamin'ny 2009 any hoe nisy ny cotisation tambabe natao hicontren'Andra Valomanana dia samy nandoa milliard $, zalahy dia samy mahafantatritsika amin'izao fotoana izao hoe ireo le nandoa milliard ireo nolondohany tafita ary mibahana ny harem-pirenena malagasy ekena fa malagasy izy ireo fa malagasy apart entière tsy hoe andeha hanavaka azy fa zao mody manao asa sory zalahy mody manao mety manao an'ity fondation sy ny karazany fa zavatra ataony eto ambadika fatrana alika tena tsy afenina fa fatrana alika ary mody eo fotsiny zalahy mody mandefidefitra fa ny arenan'ny malagasy rehetrarehetra efa voondrana ty ivelany daoly na hany velany daoly maheno zao ianao am'izao fotoana zao fa hatrany Cape Town ke misy tranony zalahy raha matokeny Mercedes hany mihitsy mipetraka hany miasa distance manao communication amin'ny groupe zay resahantsika rehefa avy eo nanao an'iny ka Marc Ravalomanana fa zao isika malagasy ndray avy eo no mivadika tamin'ny Marc Ravalomanana fa tsy mbo nieritreritra hoe isika ity ne fehezina andeha ho any na inona lazaina aloha dia za miteny marina fa nisy tsy nentina nataon'ny Marc Ravalomanana ary tokony hanao fehilahy-tsiny goavana mihitsy izy amin'iny resaka hoe aza lambo iny fa na izany zany na inona lazaina dehibe ny nentina nataon'ny Marc Ravalomanana anisan'ny navita lalana lava indrindra sy mpamary indrindra Marc Ravalomanana tsy azo dikevitra zany na inona tsy nentina nataony Andriamatoa Ratsiraka be ny zavatra nety nataony tonga eo am'izay kion-dalana zay tsika am'izao fotaona izao ary zay nitaritako amin'ny saintsika menakavy hoe tandremo fa mibory satroka rehefa manomboka terany aferany dia ianao malagasy milaza tsy ty bory satroka io manipuleny à travers an'ireto mpanao politika mila toerana mila andrombaka an'le toerana ary mandeha contrat
io zavatra hoe mena ivola lahy de rehefa tonga eo lahy de anay. Sinina anankiray ary tena ngeda be. Tam'izany andro no tenin'Andriamanitra Marikaravalomanana hoe malagasy aloha. Ary nanaraka an'io tsika rehetra. Fa tsy naharaka tsika. Loza tsika ny alina mifananana niditra tany am-paosin'ny Marikaravalomanana. Fa tsy nieritreretra an'le hoe mbola mora ny hoe rangaty za mividy mpiainana eto Madagasikara zany e. Tsy nieritreretra an'le hoe miasa nety fitondrany ty e. Fa netin'ny fitiava-kely hoe zao de iny ny azakazaka nidina an-dalambe nanongana Andravalomanana tsy nandehanimbolana akory de lasa dobla vidin'ny menaka tetsika menakavy ny taraiky. Zay zany le izy. Tonga ao am'izay kion-dalana zay mihitsy tsika am'izao fotoan'izao hoe io koa zany misy olona anankiray sinina anankiray tena ngeda be hoe ty olona ty de tsy matao masomena fa ialàndray nareo ndray de amboariko nareo satria mampijaly ny mpiray tanindrazana amiko. Mbola tsy mandeha ny YouTube am'izao fa satria hieno an'ity feu ty tsika. Ianareo ndray de tsy manaiky fa mampijaly ny mpiray tanindrazana amiko. Ndao ara hoenotsika ny feo. Ny zavatra misy dia izao ny fanjakana malagasy efa mataona ny maro tany alohanay tany no nanao fanarana fiara-miasa amin'ny olona maro. Mataona ny maro izy zany tsy resaka miliara tsony ty zany. Fa tena amina miliara maromaro. Reo olona reo miliardera amin'ny dolara amitsika amin'ny teny zao fa mody maty fotsiny davara. Maro be izy io misy ACFF, ENEA, ENELEC. Dia ny zavatra misy ao Toamasina ny ENELEC no ao. Any Diego ENELEC no ao. Any Majunga ENELEC no ao. Dia ny mahagaga fa reo toeranareo samy manana olana daholo. Manana olana daholo reo toeranareo zay fanjakana nefa tsy mitsahatra mandefa gropy any amin'ireny toerana reny. Mba hameno an'ilay gapy, ilay tsy ampy, omeny ilay orinasa. Dia ny mahagaga rehefa mampiditra zahay manampy ny gropy ny jirama dia mampihena ny azy ny ENELEC. Inona ny antony? Tsy fantatray. Fandroany dia ampitandrina ny ENELEC. Madagasikara any malagasy. Rehefa tsy asa eto Madagasikara izy dia miala. Henonareo tsara zay. Averiko tsara. Sambany tamin'ny tantaran'ny Madagasikara nisy olona nasa. Ary zany fasahiny zany tena teneniko anareo fa miatokangy zany. Araky ny teneniko anareo teo hoe Marikaravalomanana nefa tratran'izany. Didier Ratsiraka koa nefa tratran'izany. PS en âme. Rehefa nomokaka an'le mesura entrana am'izay. Mampiomana zany tsika amin'ny teny zao fa possible andalo fotoana fanakorontanana ny firenetsika. Ianareo amin'ny renseignement généraux, ianareo zandary, ny olona voatonontonona amin'izany zavatra zany, ny tena marina dia zao rehefa miteny ohatran'izay ny filoham-pirenena. Allo enotsika indray no. Eno tsara. Rehefa mampiditra zahay manampy ny gropy ny jirama dia mampihena ny azy ny ENELEC. Inona ny antony? Tsy fantatray. Fandroany dia ampitandrina ny ENELEC. Madagasikara any malagasy. Rehefa tsy asa eto Madagasikara izy dia miala. Zay. Madagasikara dia any malagasy. Rehefa tsy asa eto Madagasikara izy dia miala. Hotohizany eo manko le izy rehefa aveo hoe zao zany tena bazin'le zavatra ary zao le ketrika. À peu près ngamba ny asa oviana ny filoha ny tenan'io
fa raha ny tena marina, raha ny tena marina ka hoe miaina ao anatin'izany hoe tany républicaine ary tena hoe tena olona technicienne malala tsy micomprendre an'le teny filoham-pirenena hoe any malagasy i Madagasikara rehefa tsy asa dia andana mandeha. Voalohany indrindra zany miasa aingana ministre ny intérieur mijery statut an'ireo olon'ireo ary tonga dia mametraka directement ny IST an'ireo olon'ireo raha izay. Faharoa, ny premier ministre tonga dia manangana task force hoe andao hidinatsika ho jerentsika zany zavatra miseho zany fa tsisy manaky an'izany intsony. Toizatsika ny tenin'ny filoham-pirenena ahafahako motiver an'izay teny zay dia arao tsara. Lazainy fa misy sa manao sabotage, tsisy olo afaka miditra aneo amin'ny Eneleka fa tsy piasa ny Eneleka any. Voalohany nahazo pirofo farafahakeliny olona 4 amin'ny antso alohan'ny akaraka ato amin'ity pupitre ity miteny hoe marina ny tenin'ny filoham-pirenena fa tsisy olona tafiditra ao anatin'ny sita na ao anatin'ny centrale misy ny groupe ny Eneleka afa-tsy mipiasa amin'ny Eneleka any. Lainga ary tsy marina ny hoe misy misabotage izy fa tena sitrapo ary volonté mihitsy hoe ampidino ny rendement na ny puissance livrena dia amin'izay ny délestage ny fanjakana foana mihinana ny tady-kirarony ary le vahoaka mora manipulena amin'izy satria vao mandeha fotsiny le izy dia efa tonga dia mandoro pneu sy ny karazany. Plutôt sabotage ho an'ny fitondrana no ataony dralahy reto. Démontreko zay fa aloha aloha itenin'ny filoham-pirenena dia ho azavaitsika hoe inona ilay sabotage de manière vraiment insidieuse. Zany hoe misoko miadana ohatran'ny rongisa. Ino tsara ny teniny eto mba ahafantaranareo ny zany atao hoe ahoana zany andro rajoelona dia ho tsapanareo tsara amin'izao fotoana zao. Tamin'izany fotoana zany manko rehefa niteny hoe orzalahy ity jirama ity ne ka halatra tsy inona ny filaza zany ohatran'ny hoe casse du siècle. Ny vola ao am-paozinareo ao tokantranonareo vitany zalahy daholo dia amin'izao fotoana zao nareo mbola miazakazaka hoe rajoelona avy ireny joelikeninay mafy any rehefa vendrana fa eno tsara dia ho azavaiko. Eno tsara ahafantaranareo an'izany atao ahoany rajoelona 65% na inona zavatra misy na inona zavatra misy dia tsy maintsy alohan'ny jirama zany hoe fanjakana zany hoe enao malagasy koa tafiditra ao anatin'izay 65% fa 65 mégawatt fa azavaiko tsara zay eno fa averina ihany tsara averina dia enonareo tsara dia amin'izay fotoana zay hoe tsy hengy hoe indiafleurine mamorona fa azavaiko tsara le izy mba ahafahanareo mahatsapa tsara. Izay zavatra zay azavaiko tsara mba tsy hisian'ny olana amin'ity firenena ity dia zao. Ary ny vahoaka malagasy zany tsy tokony andray ambolony ny zavatra miseho hoe orzalahy misy zavatra mengana izy zany fa tsika ohatran'ny tsikopy. Ny tenin'ny filoham-pirenena dia zao tikano tsy tikano
dia mandoa vola foana ianao, tapaka ny jironao. Eo zany, voavaly zany le teninareo tamin'izany andro hoe, ny tena zava-doza amin'ity zavatra ity ne dia zao hoe, tapaka ny 2 andro ny jironay, ao anatin'ny 2 volana raha be indrindra 10 andro mandeha, ny faktura mitovy amin'ny faktura mandeha taloha ihany. Hoe mandeha 30 andro, nefa tamin'ity 10 andro fotsiny mandeha. On se demandait, oui, mais comment ça se fait? Tsy nahita valy mihitsy tsika menakavy tamin'izany andro zany. Tsy nahita tsika. Zay zany ny valiny. 3% sur 18, zany hoe 50% 18, 9, 25% 18, 4,5. Zany hoe même pas 20% ny tokony livrena zany ny énergie livrena-dralahy. Nous payons à plein pot 65%. Ny 65% ny 18 nefa dia atao tsara ne 50% neufo dia plus 15% ne eo amin'ny 62, eo amin'ny eny e 9 eo amin'ny 13 zany na 14 mégawatt eo ny livrena-dralahy, nefa 3 fotsiny ny livreny dia le fanjakana no afa-baraka amin'le vahoaka malagasy hoe tsy aninona mangalatra. Nefa le contrat efa vitan-dralahy tany aloha, efa nataon-dralahy tany aloha. Inona ny porofon'izany? Zay olona rehetra, ministre na conseiller na tany amin'ny présidence io, ka misy ifandraisany amin'izany atao hoe herinaratra, dia récupéreny orinasa voatontonona tonono ny filoham-pirenena eto. Ary tsy zany fotsiny, fa hanaovan-dralahy monopole de fait le izy, mamorona société hafa ralahy aty amin'ny ilany, dia ralahy ihany ny tompona andraikitra ao, ame anarana rehefa avy eo, dia mody gasy ny ataony eo, dia ralahy atao ambadika amin'ny miafina, dia ohatrany tsy m'existe. Ao anatin'izany ny Free Power, andralahy ihany zany ndray matoa filoha. Ny Onelec moa mazava ho azy andralahy ihany koa. Ary reo manao ny la pluie et le beau temps. Ho anareo tompona ndraiky mpanjakana, mazava tsara ny tenin'ny filoham-pirenena hoe mahita nareo. Dikan'izay ny raha tsy aman-tsaka rehetrarehetra ao anatin'ny fitondram-panjakana tokony tonga dia automatiquement maka mesure. Miainga ny ST. Reto tonga dia non. Manana avion reo olona tsy mahazo metsika ao sol latsony. Raha maso akaiky. Fa ho tafatsoka indray. Tonga dia au niveau amin'ny primature mi-exécuter fa tsy miandry an'le ultimatum ho lany, fa tonga des mesures contraignantes dissuasives no apetraka amin'izay tsapany tsara hoe obligé izy manao ary tsy misangisangy ty filoham-pirenena ity. Tena tenemy fa tena tamin'ny andron'ny Andriamatoa Ratsiraka Didier na eny frapo ohatran'izany farany, dia rehefa tsy hanao nareo dia samboroka. Koropa akoatran'inona. Ary moi j'ai dit zany il y a un peu de Didier Ratsiraka chez Michael Jordan là. Sur la teneko an'izany tsy nino. Il y a un peu cette manière
flegme mais ferme tandreny fa izy tsotra fa rehefa mipetaka tonga de tsy misanasana ary zay mahafinatrahako aminazy satria tiako zay ho fomba fiasa zay hoe rehefa mety le ataon'ny olona dia mety fa rehefa tsy mety kosa de tonga de non tsy sika fa tonga de ndezatra izy mandeha daholo ny mesure rehetra satria le malagasy mihitsy ny tena mijany na izy nareo na izy ho contre zany zavatra ho teneny zany de tsy raharaha koa fa le vahoaka mihitsy ny tena mijaly ary ny tena problema de zao malagasy vitsivitsy no miara misolitika amindreo karan'ireo anatin'izany zavatra zany raha misy olona tena mpiaro amin'ny karana za tompoko voalohany ary matsapan'izany ny maro fa rehefa tsy mety kosa miala tsiny indrindra tompoko na makarana ianao na sinoa ianao na malagasy ianao na vazaha ianao rehefa tsy mety vaky ambatalampo izy mako zay sabotage zany sabotena an'le fitondrany zany hoe atao miainga avy any amin'ny faritra zany le izy atao je tsy itiava amin'ny faritra an'le le PRRM ao anaty contrat ve 65% 18 mégawatt ianao tsy milivre an'le 65% akory fa 3 mégawatt no livrenao de le vahoaka miaritra maizina fotsiny ao tsy mahita mondial de fanjakana mbola mpadavinao an'le 65% an'le 18 dane 14 mégawatt zany 11 mégawatt zany bénéfice fotsiny alatranay zany nga premier ministre iandro amin'ny filoham-pirenena ve anao vao hisambotra ny olona manao an'izany iandro amin'ny filoham-pirenena ve anao vao mandefa makany amin'ny jirama mijava ny arsiva rehetra ny dossier momba an'izany sao de tsy tokony anao kosa raha ny tompon'le toerany tokony zao arivo zao de efa mba henonay daholo hoe mivorin'ny premier ministre daholo ny ministre anaiky zao sy ny gendarmerie sy ny polisy fa hisy mesure mainky raisina entre autres mivoaka vany fantatry vahoaka ngia varosena IST fa izy nareo lozanareo matory fotsiny fa itsaky le filoham-pirenena ve zany dizy foana ny devant la scène fa rehefa hoe misolitika maka sary mizesta manao parady de io daholo nareo menakavy aleo kosa aloha mba zay za efa niteny tsy za tsy manohana fitondrana fa manohana filoham-pirenena mivady tsy evanako aminareo mihitsy zany ary non négociable tokony efa tonga de tout de suite automatique be hoe baky zay midin'izay raha tsisy mihoatra an'izay avy eo tapitra ny ultima tao male olona tafatsoka de filoham-pirenena ny afa baraka ohatrany zazakely fa nareo menakavy zany aninona fotsiny ao anatin'ny gouvernemanta io nareo manao ny communication aninona fotsiny nareo tsy miratise large tsy miamplifie ny zavatra teneny zavatra important be le sady fondamental zany tenen'ny filoham-pirenena zany c'est une révolution il est en train de dire fa za tsy voavidy la vola fa vakiko batsila ny amasom-bahoaka ny zavatra tsy mety ataon'la ary rehefa tsy hivoatra la de samboroko mbola tsotra le filoham-pirenena zany fa za miangavy anao andre matofilo aza manampanao drao fa tonga de petao fa anao ne vitaindra-lahy aloha ratsy anareo bandireo vitainy aloha anao monsieur le président matoa cité an'le resaka hoe Didier Ratsiraka Marc Ravalomanana ny ainako zany ary fantako tsara à chaque fois il y a toujours les boursatres derrière tout ça satria manomboka teritery le fanaovana an'le lanonana manomboka teritery le finanana an'le sosy de manomboka am'izay fa manipulena ny olona ary tena anisany tena hoe fondamental
zavatra anankiray azo kitihana io de lestage io. De la preuve 3% zany fotsiny livreny any Dego. Izy ihany koa mbola any Tomasina. De normal be ny olona aveo raha midina an-dalambe any Dego. Any Tomasina de enao ny voendrika entako ndray matofilo. Aza manambana fa tonga de petao. Ary le manambana ne tokony enao fa le gouvernement tany tokony tonga de miasa automatiquement. Tsy mila miandra ho petahanay zany monsieur le président fa tonga de mandeha mesure. Convocation ary tonga de mipetaka ny IST atao ministre ny intérieur sy fitsarana. Tsapavoaka malagasy amizay fa miasa nareo. Fa tsy le filoniny sady andeha anao soniny IST no andeha anao sonihana arrestation no andeha anao sonihana ino izy teo investigation. Raha tsy robot le filoka izy anisy aina araka zany le roa. De aveo rehefa hoe misy zavatra hoe akany filoha daholo maka le pouvoir nefinareo tsy manao. De zay zany efa lasa izy zay. Efa lasa izy zay tafampita hoe tandremo fa tafatsoko reo bandy reo. De finareo indray zany tompona andraikitra. Zany tahina. Rasa aloha. Rasa anaovako ny solomaso. Zafady zany tahina raha maro mandray zany sady directeur de relations publiques any groupe Filatex no alafa administrateur général ny Afri Power ary nefany ao anatin'izany rehetrarehetra zany de misy ihany koa ny Enelec Rivre Daniel zay DG ny Jirama tamin'izany andro zany de nitsokany amin'ny Île Maurice ary miasa ao amin'ny groupe Filatex miandraikitra amin'ny procurement rehetrarehetra. Ao anatin'izany koa ny Olivier Jaumiary. Tiako tenenina aminareo amin'izany ne zany rehetrarehetra zany potentiellement samborinable. Tiako tenenina anareo amin'izany ne ny contrat andreo olon'ireo renouvelable tous les 2 ans izay na ohatran'izany. Azo tsoina convoqué na daholo ministre taloha. Mettez la main sur les dossiers de l'époque. Oui. Zéro. Ahoana fotsiny ne 65%. Nefa le rendement tsy mahatratra an'izay akory. De ahoana ny fanjakana ny obligé PMP an'izany foana. Alatra ne zany tena zany na hoe vol autorisé na hoe vol institutionnalisé. Zany ny zavatra nataony Ray Andry Rajoelina. De mbola misy miaro izy. Mbola misy miaro izy. Mahavalalana. Tena mahatonga saina. Averitsika ny tenin'ny filoha. De samy mitsakitsako isika menakavy. Amin'izay fotoana izay mahatsapa tsara hoe io ara fa misy sa. Taiza daholo tsika menakavy. Anampy sa tsy anampy. Fa de hitazanao fotsiny eo. Sasany moa spécialiste amin'ny critique nefa tsisy solution. Donc zay zany mazava be zay ary zay ny pratika zany amin'izany atao hoe firenena républicaine. Ny ratsa manjaika rehetra tonga de mandray mesure fa tsy miandra le ultimatum tapitra hoe iny tapitra ny herinandro ny olona tafatsoka bonheur daholo satria izy tsy anao tanana zatra mitsotro fa au contraire ary tena vomaika io saboteny zany zavatra zany ny zalahy mivakina fotsiny. Ampidininy le izy de izy mahazo vola beatra de financeny an'le fanakorontanana le izy de enao nefany amin'le vahoaka ny ratsy tare. Dikan'izany mazava be ny tenin'ny filoham-pirenena efa plus ou moins manome carte blanche izy. Veloma daholo tompoko mandram-peona sambo tahino Andriamanitra.